ny fiangonan'ny finoana miaraka amin'ny pastor Aintsoka Zafimandrato Mivady dia manolotra anao. Tsy vitanao fa vitan'Andriamanitra. Tsy resinao fa resin'Andriamanitra. Fotoam-bavaka mandritry ny fito alahady andraisanao famonjena, fitahiana, herin'Andriamanitra, fanasitranana, fahagagana. Manomboka ny alahady fa 8 volana septambra hatramin'ny alahady fa 3 volana oktobra. Misy zavatra tsy hitranga mihitsy eo amin'ny fiainantsika raha tsy Andriamanitra no mampitranga azy. Tsaroa fa tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra. Matoy ianao mandray izao zao dia teanao zavatra eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fianakavianao Andriamanitra. Fotoam-bavaka mandritry ny alahady fito manomboka ny alahady fa 8 volana septambra hatramin'ny alahady fa 3 volana oktobra 2024 amin'ny 7 sasany maraina vidigana voalohany, amin'ny 7 sasany maraina vidigana faharoa ary ny tolakandro fotoana ny famantarana sy fahagagana amin'ny 2 sasany. Ny toerana tranopokon'olona Isotry. Zay mino fahagagana satria zay mino an Jesosy Kristy. Avy amin'izao fotoana fiarahantsika zao pastora Aintsoka Zafimandrato avy amin'ny fiangonan'ny finoana. Mino zay fa hotahin'Andriamanitra ianao, mino zay fa hiditra an-tsehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha misy zavatra andalovanao ankehitriny, zavatra ray ny zavatra barako anao miandany aminao Andriamanitra. Resinao io ary ahita vokatra tsara, hijobo vavolombelona ianao ambadika. Raha olon'Andriamanitra ianao miandany aminao Andriamanitra. Sanatria amin'Andriamanitra zany hoe hiandany amin'ny fahavalonao zany. Sanatria amin'Andriamanitra zany. Ivavakantsika dia andray ny hafatritsika afaka fotoana fohy fa mialohan'izay dia tia-patsiahantsika izay ny fotoanantsika amin'ny alahady. Manana alahady fito tsika iresana manokana ny loha hevitra hoe tsy vitan'olombelona fa vitan'Andriamanitra. Tsy vitanao fa vitan'Andriamanitra. Averiko misy zavatra tsy vitanao fa vitan'Andriamanitra. Normal zany amin'ny maha-olombelona anao ary normal koa zany amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Ivavakantsika dia andray ny hafatritsika. Tompo mankasitraka anao zay androany, mankasitraka anao manokana zay satria miteny aminay ianao. Ny olona zay tenenanao dia olona tahinao sady zay. Tahinao sady ny tokantrano mandray tononona eo amin'ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Animtsika dia te ampahery anao te anokatra ny masom-panahinao zay. Fa misy zavatra eo amin'ny fiainantsika tsy natao isika ny amahazy. Averiko misy karazany zavatra eo amin'ny fiainantsika tsy natao isika ny amahazy. Misy karazany zavatra eo amin'ny fiainantsika tsy natao isika ny amita azy. Raha isika ny amin'ny eritreritra amita azy dia tsy ho vitantsika. Raha isika ny amahazy dia tsy ho vavahantsika. Bokin'ny Exodosy dia ahitantsika ny Mose sy ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy ireo. Feno fifaliana izy satria ela vita ny fanandevozana. Ndray andro kosa rehefa nivoaka avy tany izy dia tonga teo anolohan'ny ranomasina izy, ranomasina mena. Haitsika zany tantara zany. Rehefa tonga teo anolohan'ny ranomasina mena izy dia nanomboka menimena daholo ny rehetrarehetra satria nahoana. Rehefa mijery eo anoloany izy, ny eo anoloany dia ranomasina mena. Tsy afaka hitana, tsy afaka ilomanosana, tsy afaka natao ninina. Ary raha mitodika ny orinany kosa izy dia manomboka mahita ny kalesin'ny Farao izy, vao miara-mila amin'ny Farao izay tonga hamely azy, hamono azy. Manomboka menimena izy rehetrarehetra. Manomboka menimena izy. Zao zavatra lazain'i Jehovah tamin'ny Mosesy. Nahoana no mitaraina amiko ianao izy? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ahinjiro eo ambony ranomasina ny tehanao izy. Sokafiny ranomasina, ahinjiro eo ambony ranomasina ny tehanao. Inona zavatra tiana ambara amintsika androany? Ny fanokafana ranomasina mena raha lasaka nambavy dia tsy olombelona manao azy. Tsy vitan'ny Mosesy zany. Tsy vitan'ny zanak'Israely zany na ny zanak'Israely rehetra ary niaraka hoe ndao io miaraka sokafany, tsy voasokatra eo. Fa ny mampisokatra ny ranomasina mena, ray ihany mahavita azy, ny Andriamanitra ny lanitra ny lanitra. Te ilaza amintsika tsiraray avy androany, misy karazam-piainana tsy sokatra mihitsy raha tsy Andriamanitra ny manokatra azy. Na ahoana no ataonao tsy sokatra io raha tsy Andriamanitra ny manokatra azy. Izy ilay mitana ny fanalahidin'i Davida, mamoa izy ka tsy misy mahakatony, manidy izy ka tsy misy mahavoa. Zany hoe misy karazan-javatra zany
zay efa nataon'andriamanitra izy rery any mahavita azy, izy rery any mahavita azy. Aka ohatra aminao a hoy izy midiakapoka taminy no nanasitranana anao. Zany misy karazana aretina zany tsy maintsy izy ihany manasitrana, izy ihany mahasitrana azy. Tantara faharoa toko fahafito andininy 700. Ahoana moa ny ten'andriamanitra ka ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy any etri-tena ka hivavaka ary hitady ny tavako ka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra aho izy ka mela ny elony ary anasitrana ny taniny. Zany hoe misy karazana zavatra tsy mitranga ka tsy Andriamanitra manao azy. Dia ilaza amintsika tsiraray avy aho hoe misy zavatra mitranga ao fiainanao, tena Andriamanitra ihany vao mahava azy. Na nandrana tahaka ny ahoana ianao tsy mety io, satria nahoana efa noraisin'Andriamanitra ho azy, izy ihany mahava azy. Ranomasina mena, Andriamanitra ihany mahava azy. Mitantana ny zanak'Israely eny an-tany hevitra, Andriamanitra ihany mahavita mitantana azy. Mandrodana ny manana Jeriko, Andriamanitra ihany mahalala ohatra ny ahoana fandrodanana an'io, fa tsisy mahalala. Zany hoe amin'ny fiainantsika zany ny tena normala dia izao, aseho an'Andriamanitra amin'ny ady tsy takatry ny sainao fiainantsika no maha-Andriamanitra azy. Ary amin'ny alalan'iny no hanehoan'Andriamanitra amintsika efa mila azy tsika. Za mila an'Andriamanitra, ianao mila an'Andriamanitra. Be dia be ny zavatra efa hitako amin'ny mahapastera, efa hitako izany fianakaviana. Raha indray mijenga anao dia hoe rava io, tsisy hevitra intsony. Fa rehefa miditra tsehatra Andriamanitra, niombona ilay fianakaviana dia lamina tanteraka izy mianakavy. Efa hitako izany hoe vehivavy anankiray, vehivavy efa lehibe izy, voavoan'ny AVC izy. Tapaka lalandray tanao dia mivilany reny. Dia tonga teo aminy reto mpampindram-bola ireto, dia mpanjana-bola reto. Raha tsy alohanao volanay, olona efa mivilany, voan'ny AVC, no lazainy hoe raha tsy alohanao volanay, dia ho alainay ny taninao, satria tany natao antoka tany. Ahoana moa ny ataony? Ahoana moa ny ataony? Amin'ny fomba tsy takatry ny saina raha lasaka nabavy. Misy olona manome vola vehivavy io. Olona tsy fantany koa hoe avieza, hoe fa manina ny menao an'ity, dia hoy ilay olona hoe tiako menanao fotsiny ty apetraka ny tompo atao anatiko na menao an'ity, na mena vola ilay vehivavy dia tafaverina voanompy ro saray manontolo. Iainan'izany koa ny hainao. Iainan'izany koa ny hainao. Misy zavatra andalovantsika raha lasaka nabavy. Tsy hoe ianao no nanao erreur, tsy hoe ianao no nanao fahadisoana. Mieritreritsika izany nanao fahadisoana, ekeko mety nanao fahadisoana ianao, mety tena diso ianao. Fa zao ny fahadisoanao, misy fahadisoantsika tsy isika maharina azy, fa Andriamanitra afaka manarina azy. Afaka manarina Andriamanitra. Aveko any, afaka manarina Andriamanitra. Raha tsy Andriamanitra manarina azy, tsy voarina ilay izy. Lasaka nabavy io, tsy vitanao, fa vitan'Andriamanitra. Manasanao manokana ny alahady, manomboka amin'ny alahady 7 ny volana septambra izao. Andaontsika hivavaka tsika. Andaontsika tena ho conscient, tena hiverina izay tsika, ilazitsika fa misy zavatra amin'ny fiainantsika tsy vitantsika fa Andriamanitra mahavita azy. Andao avelantsika hiaina, hihetsika Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Andao velomana ny finoana ao anatsika. Manasanao ny toerana hatranompokon'olona isotry manomboka amin'ny 7 Manasa antsika rehetra na avy amin'ny fiangonana izy ianao na fikambanana izy. Amin'ny 7 ary ny tolakandro miracle spécial, fotoana hivavahana ho an'ny tsirairay avy. Mareny ianao tongava. Be dia be ny olona marina teo anoloanay rehefa nivavaka izahay sitrana izy. Tsy takatry ny saina. Misy olona maro tonga anoloanay no ny aretiny eo amin'ny fiainany. Tsaroko ilay na ilay vehivavy ilay voan'ny AVC teo ary. No ny aretiny eo amin'ny fiainany, no ilay AVC izy mivilana, dia tsy afaka niasa intsony izy. Nefa izy efa vehivavy manano tena. Tonga izy dia nentina mbavaka izy. Rehefa nentina mbavaka izy, ankoatran'ilay trosany voaloka lasaka nambavaka zavatra nitranga dia izao. Ilay izy mivilana iny, ny sitranin'i Jesosy dia lasa matanjaka izy. Afaka verina miasa izy. Ny famarinana dia izao, vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary izay tena mitaonanao izahay. Za te ilaza amintsika tsiraray avy. Matoy ianao mandray an'izao, mandre an'ity fandaharana ity, androany mahita an'ity fandaharana ity, ny tena marina tianao zavatra ny fiainanao Andriamanitra. Ianao mihitsy no ampon'Andriamanitra. Misy zavatra tsapana fa tsy mandeha eo amin'ny fiainanao, normal izany, olombelona ianao.
fa vitan'andriamanitra manao zavatra amin'ny fiainanao. Averiko a mahavita mahandriamanitra an'andriamanitra dia mahavita manarina ny fiainanao izy. Ohatry ny hitako eto sady ny fiainanao miakana. Ohatry ny hitako eto sady andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao, ianao hijoro vavolombelona. Fa za hoy ianao, za sitranin' Jesosy. Za narenin' Jesosy, za nitahin' Jesosy. Za novonjehin' Jesosy, novahin' Jesosy ny vadiko. Misy vehivavy iray izay eto amin'ny fiangonan'ny finoana. Zao nitarainany tamiko pastera, ny vadiko sady be vavany tsy mamelana hivavaka. Dia hoy amantsy anazy, teneno izy, tediavin'ny pastora Intsoa ianao. Zay foana ny teneniko, tediavin'ny pastora Intsoa ianao. Efa teneno izy tamin'ny voalohany, dia hoy izy ataoko ina koa zany, za tsy makany. Dia aza miteny tsonao. Aladiny iny, ozy izy mantsy mivadany. Io lehilahy io any, le niteny hoe za tsy makany. Izy nipasoka ny akanjony, dia hoy izy mantsy mivadany, mandehana aloha, fa rahako ihany ianao. Tonga ty am-piangonana izy, niova tanteraka izy ankehitriny. Lay lehilahy mpamono vady, lay lehilahy tsy mitondra vola ao an-trano, lay lehilahy tena hoe mpampijaly olona na ny zanaka ao an-trano. Rehefa nikasihan' Jesosy dia miova. Misy olona tsy vitanao manova azy, fa Andriamanitra manova azy. Tongava alahady fa 8 volana septambra eto amin'ny fiangonana finoana. Tranompokon'olona isotry manomboka 7 sasany midingana voalohany, 7 sasany midingana faharoa, amin'ny 2 sasany tolakandro. Miracle spécial. Ampianatra anao zay a, ny tena sarobidy amin'ny fampianarana dia zao, rehefa mahalala zavatra ianao dia afaka miprovoke zavatra ianao, afaka manetsika zavatra ianao, afaka misintona zavatra ianao, afaka miasa ianao dia mampitranga zavatra rehefa manana fahalalana. Zay mahasarobidy ny tonga maraina amin'ny 7 sasany, amin'ny 7 sasany, ny hariva kosa za hivavaka ho anao. Fa za mino fa anao zavatra amin'ny fiainanao Andriamanitra, hivavaka tsika. Tompo, mankasitraka anao zay no ny fitahinao, mankasitraka anao zay no zany afatrany. Mosesy tokoa tsy mahavita manokatra ranomasina mena. Zay tokoa misy karazana blocage amin'ny fiainana tsy zay natao amahazy. Fa tena marina, le ady dia ady antso anay mba hitady anao. Ianao te hiseho amin'ny fiainanay fa Andriamanitra ianao. Tompo, tahina ny fotoana zay rahanay ny alahady fa 8 volana septambra amin'ny 7 sasany, amin'ny 7 sasany, amin'ny 2 sasany ao amin'ny tranompokon'olona isotry. Mino fa ny tsiraray avy zay hita n'ity fandaran'ity androany dia misy zavatra velona ao anatiny. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tahin'Andriamanitra tompoko, manatena ny hitanao any alahady zao, fona ny vavaka ao anao zay. Tena matompo. Ny fiangonan'ny finoana miaraka amin'ny pastor Aintsoka Zafimandrato Mivady dia manolotra anao. Tsy vitanao fa vitan'Andriamanitra. Tsy resinao fa resin'Andriamanitra. Fotoam-bavaka mandritry ny 7 alahady andraisanao famonjena, fitahiana, herin'Andriamanitra, fanasitranana, fahagagana. Manomboka ny alahady fa 8 volana septambra hatramin'ny alahady fa 3 volana oktobra. Misy zavatra tsy hitranga mihitsy eo amin'ny fiainantsika raha tsy Andriamanitra no mampitranga azy. Tsaroa fa tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra. Matoy ianao mandray izao zao dia teanao zavatra eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fianakavianao Andriamanitra. Fotoam-bavaka mandritry ny alahady 7 manomboka ny alahady fa 8 volana septambra hatramin'ny alahady fa 3 volana oktobra 2024 amin'ny 7 sasany maraina vidigana voalohany, amin'ny 7 sasany maraina vidigana faharoa ary ny tolakandro fotoana ny famantarana sy fahagagana amin'ny 2 sasany. Ny toerana tranompokon'olona isotry. Zay mino fahagagana satria zay mino an Jesosy Kristy.